Fa eo amin'ny tontolon'ny fiompiana indray kosa sy fambolena ihany koa mihamaro hatrany moa amin'izao fotoana izao ireo manao asa fiompiana ho antom-pivelomana. Anisan'ny aretina mandripaka ny akoho nefa raha fantatra amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe gomboro ka misy ary ny vokatra vaovao izay nampafantary ny Avitec teny amin'ny ministeran'ny fiompiana Ampandrinomby Omaly. Miteraka fandripahan'ny akoho ny aretina gomboro raha ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo veterinera. Ho fisorohana izany indrindra no nahatonga ny orinasa Avitec amoaka vokatra vaovao dia ny Starlet izany, zanak'akoho efa vita vaksiny amin'ny aretina gomboro raha ny fanazavana izay noentiny tompona andraikitry ny fiofanana sy ny serasera ao amin'ny Avitec Omaly tolakandro teny amin'ny ministeran'ny fiompiana Ampandrinomby. Eto androany zany dia fampahafantarana ny vokatra vaovao izay atolotry ny Avitec sy ny farm shop ho an'ny mpiompy akoho mpanatody lava indrindra. Dia Starlet no nataonay anarany vokatra vaovao io izay zanak'akoho vita vaksiny amin'ny gomboro ary tsy misy rappel mila atao intsony amin'izay sady vita vaksiny mandra-pahafatana izany hoe protéger avy ihany koa amin'ny aretina marek izay tena io aretina io moa izany tena mandripaka ny mpanatody lava eto amintsika sy faritra maro samihafa. Ireo mpanjifa izay nanao ny andrana amin'ny fampiasana ity vokatra ity na ny client pilote dia samy nanamafy ny fahombiazana izany. Voaary tamin'ny aretina gomboro sy ny hafa ny akoho ary takatra ihany koa ny isan'ny atody tokony ho tratrarina na ny seuil de pente. Ankoatry ny fampahafantarana izany vokatra izany dia nanamarika ny andro omaly teny amin'ny ministeran'ny fiompiana ihany koa ny famoahana andiana mpianatra izay nanaraka fiofanana tao amin'ny Avitec. Misy 720 mianadahy izy ireo ary misy ny avy any lavitra toy ny avy any Sakara. Koa fampiofanana nataonay momba ny teknika fiompiana ny akoho mpanatody lava na pondeuse izay nianarana indrindra moa zany ny teknika fiompiana hatrany amin'ny fananganana ny trano, fandraisana ny zanak'akoho, fanabeazana azy, fikarakarana azy rehefa tonga amin'ny fotoana fanatodizana izy dia ankoatran'ny lafin'ny ara-teknika zany dia nisy ihany koa ny lafin'ny ara-ekonomika ohatran'ny fitantanana ny toeram-piompiana na ny gestion d'exploitation, ny fitadiavana lalam-barotra eo amin'ny tsena ary ny fananganana tetikasa mba hitadiavana famatsiam-bola ahafahan'ny mpiompy na manangana fiompiana na manitatra an'izay efa ataony satria koa matetika zany tena manahirana ny mpiompy lafiny ara-bola izay. Nanomboka ny taona 2004 raha ny fantatra dia miara-miasa amin'ny fanjakana sy ireo vondrom-pahefana isan-tsokajiny Avitec mba ampiroboroboana ny seritry ny fiompiana akoho eto Madagasikara sy ho fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Mahery ny 2000 ireo efa nahazo tombotsoa tamin'izany fiofanana izany.